Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasy ny vamalala ny eo amintsika amin'izao fotoana androany izao an. Fa lehibe indray ny tenako mpankahita aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fihambelona izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao an, ny akiradio an, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambelana ary ny groupe izay mare izay miaraka amintsika isan'andro an manatotosana izao fandarana izao. Dia manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratranjo eto. Dia misaotra anao ihany koa ny fidy an'ity fandaharana ity an izay iarahanao amin'ity alina ity an. Raha mialohan'ny hatory ianao dia ity fandarana ity angamba ny fandarana faraparany mety hitantsika amin'ity androany ity an. Dia misaotra anao ny fidin'ny fandarana andramoka izao. Ary dia izaho matoky sy mihitsy fa ifampirehetontsika amin'ity androany ity. Ary maharetatra amin'ny farany. Adiny iray sasany hoe raha antsika eto an, raha androany anao vao miaraka aminay eto dia tonga soa ianao ary teteny aminao hoe maharetatra amin'ny farany fa tsy kisenasena na tonga aminao eto. Fa za resy lahatra misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleloia. Koa dia maharetatra amin'ny farany fa hiaraka tsika hihaino hira, bavaka, hihaino toriteny. Dia matoky aho fa raha ambanimbany ny fonao dia hiakatra ny fonao an, kivikivy ianao dia ahery ianao an. Dia ho tahin'ny tompo anie. Alleloia. Raha voalohany ianao tonga eto dia aza mihafahafa ianao manao ohatry ny ankizy an. Mety hira mandray antsanjara amin'ny resadresaka sy ny commentaire dia atao ohatry ny efa-pankety foana ianao fa izay mandray anao an-tanandroa an. Tsisy tombo sy ala antsika rehetrarehetra ity fandarana ity. Vonjy iray tsy mivaky. Alleloia. Zanak'Andriamanitra, samy zanak'Andriamanitra isika ny tonga eto an. Dia tsisy lavina na dia iray ary. Alleloia. Ho antsika izay efa-pankety kosa dia misaotra anareo hatrany. Dia tahin'ny tompo manokana raha nambavy misy fitiny niditra teto androany nambavy lalahy, izy niditra voalohany teto androany. Dia tahin'ny tompo manokana ianao raha nambavy lalahy dia Andriamanitra anie hita manokana ny fiainanao an. Dia izay rehetra iren'ny fonao anie ho tanterahan'Andriamanitra raha nambavy misy fity. Zanak'ira nambavy fianarako. Tahin'ny tompo an misy fita. Tahin'ny tompo koa anambavy Marie-Jo an, dia Mamia, dia nambavy Erika tonga soa, hitody Rahonosoa. Ao ihany koa i Mama Valtina. Dia ao ihany koa i raha nambavitsika Verselina. Alleloia. Tongava soa nareo eny amin'ny voyage eny an. Dia raha nambavy tsy raha nambavy fa mivadika ihany Mampionina. Dia raha Latojo, raha soa tenena Nathalie. Dia ao ihany koa raha soa tenena Angela kay azafady. Raha soa tenena Angela, misy Angela Fandroa indray zany eto tonga soa raha soa tenena Angela. Androany zay vao mahita anao an. Dia tonga soa ianao. Fitia tonga soa ihany koa. Eme Manambontsoro, Lianisha, Angela io, Razana Monique, raha soa tenena Angela, Eliana. Dia ao ihany koa Mama Valtina sy Yama. Dia ao ihany koa i Verselina, Tina Rakotoary Zaka, Faly Raheritovo, Mami, Berta, Sandola, Rodine, Fambeazana Fitahina, tonga soa daholo isika Mama Valtina. Faly mahita anareo an. Tsiry Amboaramiel, Zina Teoda. Dia ao ihany koa i Angonirina, i Olga Ranorosoa. Voatonona teto omaly ny anaranao nefa anao ohatry ny tsy hitako teto kory sa teto anao omaly. Fa zatra manona ny anaran'ny Olga Ranorosoa. Koa kamaradin'i Jesosy. Dia ao ihany koa Kadaka Malala nomena Andriamanitra ny fahalateraka androany raha nambavy Kadaka Malala afaka miarahaba azy tsika. Nomena Andriamanitra zazalahy kely mahafatifaty kely an. Rahalahy kely an. Pablo Finoana. Halleloia. Janselo. Tahin'i Jesosy an. Dia ho tahin'ny tompo manokana anie an. Ny zazakely sy ny reniny an. Ho fitahina ho an'ny ankohonana ny fahatongavan'io zaza io an. Zazakely tena avy amin'i Jesosy io. Halleloia. Avy ny fotoana hijoroan'ny vavolombelona momba an'izany an. Fa dia arabaina manokana any amin'ny hôpitaly izy an. Any amin'ny maternité izy miaraka amintsika io raha nambavy Kadaka Malala dia samy afaka amin'ny kiraro soa azy sy ny zazakely tsika. Tsy haiko izay tiany antsoina azy na i Pablo na i Finoana na misy anarany anankiray izay koa. Dia tonga soa. Dia ho tahin'ny tompo an. Fifaliana be ho anay nandre androany. Niandry izay azonao nahoana. Halleloia. Dia tonga soa mahatsara ny nandrasana.
io ny nakatahana dia io ny tonga satria Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra manaiky ny mpahasoavana ny Andriamanitra ivavahanao raha nababikadaka dia tahiny Jesosy ianareo. Itody Raony Soa, ao ihany koa ny Ana Maheny Soa, dia ao ihany koa artizanay Lina, dia ao ihany koa i Maman Valtina, izy koa mbola tsy narabaiko, Irina Rodriguez, tahiny Jesosy tsara ny hira, alleloia, voaray ny hira fa mahafinaritra. Dia tahiny tompo ihany koa i ranabavy Suzelle, dia tahiny Jesosy Marie Angeline, ela tsy hita teto zany fa dia tonga eto indray. Bonsoir koa Maniko, dia tahiny tompo ihany koa i rasona tena Angela fa narabaiko teo fahombiazana fitahina Becky Rolande, tahiny Jesosy ihany koa i Lino le anarany anankiray ravana Lino Pablo Finona, Ninone Gianni Selo, zay le izy dia ao ihany koa Marijo, dia izy mbola tsy narabaiko, Nael, tahiny Jesosy fosa aizy Nael, io Nael ry havana. Dia ao ihany koa i eme manambotsoa, nareo rehefa manombonomboka eto dia efa tadidy foana hoe oay iny fa niditra. Fandresena fitiavana Erika, tahiny Jesosy tsika tsirairay avy afaly, tena faly mirabanareo afaly koa mahita anareo dia matoky sy mino fa ifampirehetontsika androany marety hatramin'ny farany. Androany ny ekipa iraka amintsika eto dia ranabavy Iaina ny vavaka fanombohana. Raka ny mahazatra moa hitondra famitinana eto amin'ny teny frantsay fity dia hitondra ten'Andriamanitra eto raha latojo ary hivavaka ao amin'ny firenena ranabavy Iamo. Reo ny ekipa iraka amiko eto androany koa dia andao ary ampandrosotsika ranabavy Iaina ametraka zao fotoana zao am-pelatanan'Andriamanitra dia hanomboka ny fotoana avy hatrany isika rahalahy sy anabavy malala. Tahiny tompo ary ranabavy Iaina, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny Jesosy sika rehetrarehetra miaraka hivavaka isika hanomboka ny fotoana. Jesosy malala anay io ndreto indray izay tonga eto anatrehanao amin'izao alina mangina izao. Tonga eto anatrehanao izay Jesosy amin'ny fofeny fankasitrahana, amin'ny fofeny fifaliana noho ny zavatra rehetra izay nataonao anay tamin'ity tontolo androandroany ity. Marobe Jesosy ary tsy voatanisa anay eto ny zavatra rehetra nataonao. Ary matoa izay Jesosy mbola tonga eto amin'ity alina ity dia manana fisaorana anao izay ary tokony hisaotra anao izay satria nandresy an'iny tontolo andro indray izay. Nandresy ny sakatsakana izay nisy tamin'ity tontolo andro ity izay Jesosy matoa mbola tafavory eto amin'izao alina izao dia mankasitraka anao izay. Midera ny anaranao izay Jesosy enonao Jesosy reto fo izay mandoalika eto anatrehanao amin'izao fotoana izao. Izay mitady anao amin'izao fotoana izao na dia efa alina ary ny andro Jesosy dia mbola midodidody eto anatrehanao dia mankasitraka izay Jesosy. Mankasitraka izay Jesosy fa tena tsara loatra ianao, tsara loatra amin'ny fiainanay ianao Jesosy. Tena tsara loatra amin'ny fiainanay ianao Jesosy, mankasitraka anao izay Tompo. Tena hoe tianay Jesosy ny manao ny sitraponao. Tena fifaliana ao anay ny manaraka ny didinao, fifaliana ao anay Jesosy ary tsy nanenenanay ny nandraisanay anao Jesosy. Tsy nanenenanay ny nampidiranay anao tao anatin'ny fonay tamin'ny fiainanay. Fa rehefa niaraka taminao izay Jesosy dia feno fifaliana, feno fiadanam-po. Marina fa mandalo indraindray ny ady, mandalo ny fisedrana. Ny sambo kelinay dia mety atopatopa ny onja indraindray. Fa ny zavatra mahafinaritra anay Jesosy mahafaly anay dia ianao teo anilanay foana. Ianao nampiarina anay foana ary ianao Jesosy nanome vahaolana foana. Ianao Jesosy mampisy fanantenana ty anatinay foana ianao Jesosy ary izany no mahatonga anay tsirairay avy mbola tafajoro amin'izao fotoana izao. Noho ianao Jesosy, noho ilay fitiavanao Jesosy, noho ilay fahasoavanao sy ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao amin'ny fiainanay Jesosy. Misaotra anao izay Tompo malala, misaotra anao izay ny amin'ny valombavaka rehetrarehetra izay azonay tamin'ity androany ity Jesosy fa sakatry ny sainay tokoa Jesosy fa tena avahanao tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, avahanao ny zanakao Jesosy. Tena hoe hitanay izany Tompo malala, mankasitraka feno anao izay raha tonga eto izay Jesosy dia mbola vonina indray izay ny iaino ny teninao, mbola vonina indray izay nanaraka an'izay fampianaranao Jesosy ary mitenena aminay tsirairay avy Jesosy. Fa sokafanay ho anao ny fonay, anjakanao ary aoka ny fanainao masina no hikasika ny tsirairay avy. Ho tsapa ny tsirairay avy Jesosy fa
tena eto ny fanatrehanao ary miteny aminay isan'andro ianao. Raha misy Jesosy ny ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao, misy ny ao anatin'ny ady amin'izao fotoana izao, misy ny kivy, misy reraka mihitsy mandady tonga eto amin'izao alina izao Jesosy. Dia asehoana azy Jesosy fa ianao velona, asehoana azy Jesosy fa ianao afaka manangana fiainana, ianao afaka manasitrana fo maratra, ianao afaka manome vahaolana amin'ny zavatra rehetra, ary ianao ilay afaka manome fiainana be dia be Jesosy. Dia tsy hisy ala maina eto izay Jesosy amin'ity alina ity, fa handray fahasoavana avy aminao, atory amin'ny fofeny fifaliana izay Jesosy. Dia anjakao feno izao fandaharana izao, raha koa fa namirahanao ny fandaharana, raha koa fa namirahanao ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasain'ny tsirairay avy amin'ity alina ity, mandrenesana an'izao fandaharana izao. Dia voninahitra ho atolotra ianao rery any Jesosy, mitenena aminay ianao Jesosy, fa ianao masina miteny mitondra vavaka rehetra, ny pastera izay amela belatra izay hitondra ny teninao eto, dia ny fanenao masina no hiasa ao anatiny. Voninahitra ho anao Jesosy. Alléluia. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. Et c'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du lundi 6 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Berthe. Le verset que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Marc chapitre 2, versets 3 à 5. Voici les écritures en italique au nom de Jésus. Jésus, de retour à Capernaum, guérison d'un paralytique. Au nom de Jésus. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. On va ensuite lire le verset 11 à 12 au nom de Jésus. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia! Aie la foi et tu verras des miracles. Un homme paralytique qui se tient debout et qui marche, c'est un miracle. Tout le monde était étonné. Et ce qui a aussi étonné les autres, c'est la manière dont l'homme est arrivé auprès de Jésus. Dans le verset 4, on nous dit « Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule ». C'est-à-dire que cet homme, il ne pouvait pas en fait aller voir Jésus parce qu'il y avait trop de gens. Mais ces 4 hommes ont cherché toutes les solutions possibles pour arriver auprès de Jésus et ils ont découvert le toit, et c'est par le toit qu'ils ont fait passer l'homme. Donc toi, si tu veux voir un miracle dans ta vie, un miracle unique et étonnant, fais un effort aussi unique et étonnant pour Dieu. Fais un effort, un grand effort pour être dans la présence de Dieu, et c'est là que tu verras un grand miracle. Pour cet homme paralytique, heureusement qu'il y avait 4 hommes qui le portaient. Dieu, en fait, il a envoyé ces 4 hommes pour aider cet homme dans son problème. Et ces 4 hommes l'ont aidé parce que, surtout parce que ces 4 hommes l'aimaient comme eux-mêmes. Toi aussi, aime ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi il existe des groupes d'intercession. C'est pour porter les autres en prière quand ces personnes-là ne peuvent plus prier. En plus, cet homme, il a sûrement dérangé beaucoup de personnes parce que il ne pouvait pas s'occuper de lui tout seul. Et donc, ne serait-ce que pour manger ou pour se déplacer, il avait besoin d'aide. Et il y avait peut-être eu des gens qui se moquaient de lui quand ils le voyaient. Et peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation. Tu es peut-être dans une situation où les gens se moquent de toi quand tu es dans ta situation difficile. Mais fais un effort qui peut toucher le cœur de Dieu et qui te permettra de sortir de ton problème. Cherche Jésus de tout ton cœur et Jésus te guérira volontiers. Alléluia. Nous allons voir un verset dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 46, versets 3 à 4. Ésaïe chapitre 46, versets 3 à 4. Au nom de Jésus. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël.
vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Dieu est prêt à te porter et à te soutenir. Il est prêt à s'occuper de toi quand tu as des problèmes et que tu sais plus quoi faire. Jésus est là pour prier pour toi. Jésus est là pour que tu sois pardonné de tes péchés. Alléluia. Quand tu arrives auprès de Jésus, demande-lui d'abord, avant tout, le pardon. Ne demande pas encore trop de choses à Jésus, mais demande-lui d'abord de te faire pardonner. Parce que si tu es pardonné, par la suite, tu seras guéri. Par la suite, tes problèmes seront réglés. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du lundi 6 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Saotra betsaka ny izy amin'ny rahavavitsika nitondra izay anjara voalohany izay a. Dia misaotra betsaka ny anam-pahaviaina amin'ilay vavaka toritory fo. Tsy vavaka malahelo ireny a, fa vavaka ny olona toritory fo a sy mangorakoraka izay tsy mba ho ataon'Andriamanitra tsinitsinina. Alléluia. Dia voatahin'Andriamanitra ny ianao a. Dia mitombo fahasoavana, dia mitombo ositra. Dia tehirizo izany fonao mafana ny fankasitrahana an'Andriamanitra any. Tehirizo izany amin'ny zoma. Alléluia. Amin'ny zoma zao tsika. Dia misaotra ny fitihaniko aloha tamin'ny famidinana fa dia tena ilaina ary tena mahafinaritra. Mahireza foana fity a. Dia Andriamanitra koa anie ampitombo anao eny am-pandehanana. Dia mahireza hatrany hatrany a. Andriamanitra mahaly fitihanareo amin'ny fandraisana anjara. Alléluia. Amin'ny zoma zao tsika anatanteraka fotoana mahafinaritra. Tamin'ny herintaona ohatra izao tsika. Dia tamin'ny 3 taona ihany koa. Alléluia. Dia nanatanteraka an'izany tsika hoe fankasitrahana. Tamin'ny 2 taona tsy tadidiko raha nisy angamba izay hoe faraparan'ny taona ohatra izao. Taona ataontsika réveillon angamba tamin'izay. Fa fotoana fankasitrahantsika an'Andriamanitra. Ny farafaran'ny taona ohatran'izao. Ary izaho mino fa tamin'ity taona ity a, dia betsaka taminareo naray zavatra. Alléluia. Avy amin'Andriamanitra. Ary raha ho avy tsika amin'ny zoma zao a, hanao fanatim-pisaorana amin'ny alalan'ny fandarana, amin'ny alalan'ny hetsika izay ataontsika. Hanolotra fisaorana ho an'Andriamanitra tsika amin'io a. Hanao tohiteny ankiry tsika amin'io. Afinaritra ny fotoana. Dia izay mahatonga ahy miteny hoe réserveo izany ny fotorotoro ny fankasitrahana izany raha nampahaviaina sy nareo rehetrarehetra ho amin'ny zoma ho avy izao. Izaho mino fa izany fotorotoro izany vokatrana zavatra, nisy zavatra niseho nahatonga an'izany fa tsy tonga fotsiny izany. Ary izany mahatonga antsika hanao an'izay fandarana izay a amin'ny zoma ho avy izao. Raha misy aminareo a, ny groupe izay maharesy moa dia efa azo antoka fa hanao fitsondra vavolombelona. Raha misy aminareo maniry hanao fitsondra vavolombelona na vidéo na audio, dia afaka alefanareo aminay, dia alefantsika anaty fandarana. Afaka ataonareo koa satria misy olona koa mantsy mbola tsy tia ho hitan'ny olona izy, na dia antoka ny vady alefomandriny ary a, dia tsy tia ny hitany koa hoe manaraka izao zavatra izao fandarantsika izao. Dia afaka alefanareo amiko MP ilay izy a, atao fisoratanana, dia avoakantsika eto a. Tsy fantatry ny olona nareo amin'izay izy ny teny iny a, ary mba misy fankasitrahana meno an'Andriamanitra, dia ho alefantsika eto amin'ny fandarana eto izany teninareo izany a. Tsy fantatra hoe iza alenanao azy raha tsy tianareo fantatra. Tenenareo mihitsy izany hoe ity mba sorateo fa aza tenenina ny anarako, dia tsy tenenina ny anaranareo. Alléluia. Fa ny fankasitrahana an'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Ka hanao fety tsika amin'ny zoma hankasitraka an'Andriamanitra. Ary ity hira ho alefantsika ity a, dia tena nakoako amin'izay zoma izay satria dia hira fankasitrahana an'Andriamanitra tokoa izy ity a. Isika reto moa dia nalain'Andriamanitra avy lavitra be daholo hankasitraka sy amin'ny voninahitra azy. Zao isika anatin'ity ity tena hita mihitsy hoe lain'ny kasianao, lain'ny tahianao no ndreto tonga hitsaokanao a. Ndreto hitsaoka an'Andriamanitra amin'ny voninahitran'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana io. Ka andao ataontsika izany hery izany a, dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika araka amin'ny rahalatoja aorianan'ity hira ity. Tahiny tompo ary a, menohy finaritra tsika rehetrarehetra. Andao zao sady tsika dia efa hanana toe-po hankasitraka an'Andriamanitra iomanantsika ny amin'ny zoma ho avy izao. Raha misy mbola tsy narabaiko nefa nambiny tsomakirinina fandresena fitiavana, dia ireo angamba mbola tsy voanarabako teo a. Faly Rairotovo
Erikaraka alleloia efa voarahabako daholo nga mano sasany razana monika efa voarabarabako daholo andao ary meno finaritra tahiny Jesosy tsika rehetra hira vaovao be ny rahantsika eto. Fonjenao mitsakanao Andriamanitra. Avy reo ny sitran'Andriamanitra reo oitsoka azy. Lavitra loatra ny nandraisana sika sitoma lavitra. Aiza daholo reo ny tahin'Andriamanitra. Lazainy dia ataony tamin'ny fiainana. Tsy nilazainy ny olona. Amen. I
Alleloia. Rarintsika raha kasitraka an'Andriamanitra za ty rehefa meno an'izany izy zany a dia hoy zay hoe ireo olona rehetra ireo Jesosy a miampy anay mianakavy kely no kasihanao daholo, no kasihan'ny tanan'Andriamanitra daholo tsika reto matoy izao atsika. Amin'izao antsika miresaka betsabetsaka kokoa momba an'izany hoe inona moa no nataon'Andriamanitra tamintsika fa misy zavatra ngezabe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ahita olona nareo amin'ny zoma, ahita zavatra misy saro aseho antsika amin'ny zoma, misy zavatra etika misy zavatra mitrangy, maro ny zavatra mitrangy eto. Maro ny zavatra mitrangy eto fa zany hoe tsika moa tsy dia tena hoe mandany andro be hoe loatra hoe hanao fijona vavolombelona isan'andro. Fotoanantsika ary tsy misy afa-tsy raha adiny iray sasany, adin'olona be indrindra, fa misy zavatra mitrangy eto ka. Eto misy olona navita trano anatin'ny 2 volana. 2 volana mitsofina rano izy a le 5 décembre isika androany a, novembre, 5 octobre, octobre, novembre, décembre, vita 5 décembre vita tanteraka ny trano. Maro ny ankizy ato anatin'ny groupe ato no navita trano zany. Zava-dehibe nge zany fa tsika moa tsy araka ny tegeko tsy hoe zany no andaniantsika ny anina eto fa omentsika voninahitra Andriamanitra. Ato misy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa tsy ireny no tena ataontsika anina be fa mifampahery ny ataontsika eto ary mifampahery anatin'ny toroteny sasisa fa mahafinaritra ny fitahian'Andriamanitra ry avana. Ankoatran'ny fahasalamana izay omeny isan'andro, fitahiana fahasoavana tena teneniko anao fa misy azo tantaraina betsaka eto. Halleloia. Ary amin'ny zoma ho avy izao raha mahatsapa ianao mba voakasika izany tanan'Andriamanitra izany, tonga avy eto na dia ianao any an-tokantranonao any ary fa izay eto tamin'ny heritaona ohatr'izao zay rehefa vita ny fandaharantsika teto izay mianakavy kely kosa mba hananao alim-bavaka izay mivady. Ny alim-bavaka nataonay tsy alim-bavaka fangatahana Andriamanitra vonjeo fa tena tsisy hohanina, fa alim-bavaka fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana izay omeny antsika isan'andro isan'andro. Misy fotoana antsika manao an'izany ry havana, ny heretantsika tory hanomezanovantsika alim-bavaka tsy ny hangataka amin'Andriamanitra foana ihany. Tsara ny mangataka ary Andriamanitra ananantsika ny alalana hangataka fa ilain'Andriamanitra koa nomena voninahitra. Ary ianao an'izany tsika amin'io zoma io ma-invité eo ny vadinao, hividiano vandro izy a, hividiano chips kely izy a, dia asiho kely ao an-trano a, dia sady mijery fandarana ireo no mitsaingotsaingoka kely. Ndao dada hoe mba hijery fandarana hoe fa ankasitraka an'Andriamanitra tsika eo, tena hanome voninahitra an'Andriamanitra. Halleloia. Dia matoky sy mino aho fa voarainao ny izany tononkiri zany a, dia mba hiteniko ianao hoe ity ilay nokasihanao ozy izy ihana hoe maman'i Samuel hoe ity izaho ilay vehivavy nijoro teto anatrehanao tamin'ny heritaona tahaka izao. Ity nijoro teto tamina ranomaso tsy nanana ninina, tsy nanan-janaka, fa ity mijoro eto androany miaraka amin'ny zazakely izay avy aminao. Halleloia. Ataontsika izany ataontsika izany fankasitrahana satria itsika eto dia olona mahay mankasitraka. Tsika eto dia tezaina isan'andro mba olona ahay hankasitraka an'Andriamanitra, ahay hanome voninahitra an'Andriamanitra satria dia zava-dehibe loatra ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Koa dia eny toroteny avy hatrany ary tsika fa raha misy aminareo mbola tsy narabaiko fandresena fitiavana zao mbola tsy narabaiko teo dia tonga soa fandresena fitiavana Skoda Leonia soa ofisialy tahian Jesosy Berta Marie Joe efa narabaiko tao amin'izay ny ankoatr'izay. Halleloia.
miandry kely ny toriteny tsika toriteny ny rahalahy Tojo Mikaela no enotsika androany. Alleloia. Miandry kely tsika somary mandeha miadana kely ny fitaovana kay izay mahatonga zay dia miandry kely tsika vetivety hatramin'ny 12 alina tsika amin'io sasakany bavaka kely nataontsika amin'io zoma io. Alleloia. Ny tena marina ngeravana tsy ampy zany fotoana zany fa zany tsika ave moa dia hitazonanareo hatramin'ny firy eto moa fa tsy ampy zany fotoana zany raha ny fotoana kasitranan'Andriamanitra alim-bavaka iray zany tsy ampy raha nandritra ny taona. Tsisy tamintsika teto tao anatin'izay roa taona amin'ity desambra ity kely nanomboka nisy ny covid ny arety mandrinkany fa za aloha maritreto mbola tsy nahita olona mpanaraka teto hoe tsy hita ntsony fa lavon'izany aretina ratsy zany mbola tsy nisy tamintsika reto. Ekena mety misy avantsika lasa fa itsika ireo mbola ireo ihany tsika ireo mpakahita ireo za veravana dia tsy mendrika isaorantsika an'Andriamanitra mendrika loatra zany. Ralintsika raha hanao an'io ary za matoky sy mino fa ao aorianany indray. Alleloia. Andriamanitra ke ohatr'izany Andriamanitra rehefa omenao voninahitra dia mbola hatafia voninahitra mihoatra anao teo aloha indray ianao dia zany hoe tena marina. Vidéo moa ny toritenin'ny rahalahintsika Tojo fa raha ohatra tsy mivoaka ny vidéo dia ataontsika audio dia asitsika sary ny takany mahazatra tsy eo manatadidy ny tarehan'ny rahalahy Tojo nareo. Alleloia. Dia amboary ny fotoananao amin'ny zoma amboary ny fotoananao fa ataontsika misandratra eto Andriamanitra mba hahatonga Andriamanitra mbola hiasa bebe kokoa eto dia ataontsika izay isandratana eto amin'izao fandaharantsika izao. Alleloia. Izy amin'ny ampahatantsika na mety efa tsy dia manana toerana firy maro be intsony Andriamanitra zao isandratana ry havana fa eto vonoantsika. Alleloia. Ataontsika mba hisandratan'Andriamanitra isan'andro ary eritreretintsika ary raha miheritry foana tsika eto dia tsy maintsy misandatra Andriamanitra. Alleloia. Rahalahy Tojo ohatrany tsy mety misokatra ny mialatsiny kely amintsika aloha mialatsiny kely fa ohatra somary misy tsy mety kely dia manana faharetana kely vetivety azafady tompoko misy fanamboarana kely Alleloia. Miandry kely tsika vetivety mandra-panokafantsika ny fandaharana ny toriteny izay hoentin'ny rahalahintsika Tojo Mikaela. Misy tsy mety kely fa mialatsiny Nary ataontsika audio ny toriteny na dia nanomana vidéo mahafinaritra aza ny rahalahintsika fa misy tsy fihetezana kely. Misy tsy fihetezana kely ny vorona tsara
Riavana malala. Aleo nareo miresadresaka eo ihany a. Miresadresaka ihany nareo rehefa tonga ny toriteny. Alleluia. Ndao ary tonga dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao a. Dia mino finaritra isika rehetrarehetra. Tahin'ny tompo ary a. Lalatojo. Tsy mety mandeha aloha ny vidéo a. Tsy hay izay nahazo azy a. Ezaka ihany aho fa ohatran'ny ataontsika audio aloha androany lalatojo fa ilana tsiny a. Tsy haiko izay mahatonga an'izy tsy mety. Awary. Mino finaritra ary tsika rehetrarehetra. Tahin'ny tompo lalatojo a anao ny fitenenana. Faly miarahaba antsika rehetrarehetra indray ny tenako a. Narina tsosy a hoentiko ampitsikina mihitsy mizarana an'izao toriteny zao tsy mafaly na mihitsy zany hoe anasan'Andriamanitra indray a toriteny aminareo a hoe tsika fampahery indray mpiandro androany ity dia manao fedana tompo a napaka amintsika rehetrarehetra izay miaina ny sofandana zao na vahiny ianao na efa tranainy a dia raisina mpitiavana be. Halleluia. Androany antsika ravana iresadresaka hoe mba manahoana ary tsika eo anatrehan'Andriamanitra, mba ahoana ary ny valeur tsika, ny asarobiditsika, mba aiza ny toerana occupé tsika eo amin'Andriamanitra, aiza ny toerana misy atsika, mba manahoana ary tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia zao raisana ny bebinao izay ten'Andriamanitra tsika. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia ny vakitsika. Deutéronomia toko fa 2:30 no hovakitsika. Deutéronomia toko fa 2:30 no hovakitsika. Dia vakitsika ny tena amin'ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dimy fa 10. Nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana nampierony ka dia nanodidina sy niay azy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Halleluia. Amen. Iravana tiako idirana kely aminao androany hoe ka dia nanodidina sy niay azy izy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony. Amen. Anak'Andriamasony zany raha tsy fantanao dia zao zareo tsara niay zareo tsara reo maintimainty amin'ny masoko anankiroa reo a reo ny atao hoe anak'Andriamasony. Dia koa manana anankiroa. Halleluia. Dia ohatran'ny roa ravana malala ny hiarovan'Andriamanitra atsika. Dia reo anak'Andriamasony reo a voatandrina atsika be. Ohatra zao a tairiny ianao dia taitra be ianao dia sady mikipy dia voary ny anak'Andriamasony ao. Misy biby tamy any dia to dia automatika ianao dia mikipy ho azy zany to dia voary dia midony eo amin'ny masony eo fotsiny ilay biby ka voariko firina amin'ny basy ohatra dia matahotra dia kipy to dia voaritsika foana zany io voaritsika indrindra mivatantsika ngambany. Dia ohatran'izany koa io taon'Andriamanitra ohatrany mianaka Andriamasina antsika dia arovany. Halleluia. Dia tena mahafinaritra. Dia raha vao mikitikitika atsika dia mikitikitika an'Andriamanitra ka tsika mikitikitika atsika dia mikitikitika ny anak'Andriamason'Andriamanitra. Halleluia. Ary mahasaro-piaro an'Andriamanitra eo a. Halleluia. Atsika mahasaro-piaro an'Andriamanitra. Raha na Jehovah olombelona kely ianao nisy fotoana niasa tany amin'ny hôpitaly. Dia rehefa niasa tany amin'ny hôpitaly dia za moa anay moa mifindrafindra asa foana. Dia misy fotoana any amin'ny asako lobaty ny telefona dia chargeko ampiasana. Dia tsy maninona aloha fa milamina dia ohatran'izany dia sahatra ohatran'izay dia misy fotoana rehefa lobaty ny telefona dia chargeko any ampiasana. Fa nisy fotoana tany amin'izay hôpitaly iray izay a dia lobaty ny telefona. Dia za vao niasa tao aminazy voalohany voandro voalohany mihitsy dia mbola tsy dia misy fantatra hoe inona ny lalàna asa rehetrarehetra. Dia ny charge telefona rehefa ny charge telefona dia ariva amin'izay ny andro dia rapitsony iny dia niasa fandroany andro andro amin'izay ny asa tao alohan'ny hidirana tao aloha nanao test
test covid satria tamin'izany mbola fotoana ny covid tamin'izany de tena mila manao test foana de ohatr'izao zay vao miasa ao anaty toerana anankiray ianao de nanao test tamin'izay de rehefa avy eo amin'izay tsy nandry test koa to de efa niasa de niasa ray andro de avy eo tamin'ny faharoa andro amin'izay fantany amin'izay zany hoe charge téléphone natao amin'ilay trano anankiray zay de tena menomany ane raha avana malala tamin'izany tsy azo atao zany ohatran'izao inona raha reny zay telefona anao fa tsy aty fisarge ny telefona fa ny trano asany ale aty ohatran'izao de za zany mialatsiny ao fa tena tsy fantatro ali izy ary tena mialatsiny fa tsisy ny rarena tsisy fiararina zay fialantsiny fa nitabatabainy ataminy menomany atamizay fa tena tany anatiko tany ravana milala eny koe tena nalahelo mifanahy masy nalahelo ravana milala Jehova satria minino eno tsara zany nalahelo de za mo tsy le niteny firy fa niezaka nandamy eno fa tena tsy amerina tsony mialatsiny fa tsisy ndray de faly miaraba tsika rehetrarehetra ndray ny tenako aminaratra sy hoentiko apitsikina mihitsy izarana zao tory-teny zao tsy mafaly na misy zany hoe anao ny asan'Andriamanitra indray tory-teny aminareo hoe tsika fampahery indray mpiandro androany ity de manao fedana tompo napaka amintsika rehetrarehetra zay miaina ny sofandana zao na vahiny anao na efa tranainy de raisina mpitiavana be halleloja de androany tsika raha mana iresadresaka hoe mba manahoana ary tsika eo anatrihan'Andriamanitra mba ahoana ary ny valeur tsika ny asarobiditsika mba aiza ny toerana occupé tsika eo amin'Andriamanitra aiza ny toerana misy atsika mba manahoana ary tsika eo anatrihan'Andriamanitra de zao resany peuple-nao jery ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokyny Deutéronome no vakitsika Deutéronome toko fa 2:30 no vakitsika Deutéronome toko fa 2:30 no vakitsika de vakitsika ny tena amin'ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy liny 10 nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany fona nampielony ka dia nanodidina sy niay azy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony halleloja amen io raha manatiako idirana kely aminao androany hoe ka dia nanodidina sy niay azy izy ary notandremany tahaka ny anak'Andriamasony amen anak'Andriamasony zany raha tsy fantanao de zao zay reo tsara niay zay tsara de reo maintimainty amin'ny masoko anankiroa reo reo ny atao hoe anak'Andriamasony de anao koa manana anankiroa halleloja de ohatran'roa raha vana malala ny iarovan'Andriamanitra atsika de reo anak'Andriamasony reo voatandrina atsika be ohatra zao tairiny ianao de taitra be anao de sady mikipy de voary ny anak'Andriamasonao misy biby tamy any de to de automatika anao de mikipy ho azy to de voary de midony eo amin'ny masony eo fotsiny le biby ka voariko firina mibaso ohatra de matahotra de kipy to de voaritsika foana zany voaritsika indrindra mivatatsika angambany de ohatran'izany koa io taon'Andriamanitra sy mianaka Andriamasina tsika de arovany halleloja de tena mahafinaritra de raha vao mikitikitika atsika de mikitikitika an'Andriamanitra ka tsika mikitikitika atsika de mikitikitika nianaka Andriamason'Andriamanitra halleloja ary mahasaro-piaro an'Andriamanitra eo halleloja atsika mahasaro-piaro an'Andriamanitra da raha na Jehovah olombelona kely anao nisy fotoana niasa tany amin'ny hôpitaly de rehefa niasa tany amin'ny hôpitaly de za moa anay moa mifindrafindra asa foana de misy fotoana any amin'ny asako lobaty ny telefona de chargeko ampiasana de tsy maninona aloha fa milamina de ohatran'izany de sarotry ohatran'izay de misy fotoana rehefa lobaty ny telefona de chargeko any ampiasana fa nisy fotoana tany amin'izay hôpitaly ray zay de lobaty ny telefona de za vao niasa tao aminazy voalohany voandro voalohany mihitsy de mbola tsy de misy fantatro inona ny lalàna asa rehetrarehetra de ny charge telefona rehefa fa ny charge telefona de ariva amin'izay ny andro de rapitson'iny de niasa fandroany roa andro amin'izay ny asa tao alohan'ny idirana tao aloha nanao test covid satria tamin'izany mbola fotoana ny covid tamin'izany de tena mila manao test foana de ohatr'izao zay vao miasa ao anaty toerana anankiray ianao de nanao test tamin'izay de rehefa avy eo amin'izay tsy nandry test koa to de efa niasa de niasa ray andro de avy eo tamin'ny faharoa andro amin'izay fantany amin'izay zany hoe charge telefona natao amin'ilay trano anankiray zay de tena menomany ane raha vana malala tamin'izany tsy azo atao zany ohatran'izao inona ny raha renay zay telefonanao fa tsy aty fisarge ny telefona fa ny an-trano asany ale aty ohatran'izao za zany mialatsiny ao fa tena tsy fantatro ali izy ary tena mialatsiny fa tsisy ny rarena tsisy fiararena zay fialantsiny ao fa nitabatabainy ataminy menomany atamizay
fa tena tany anatiko tany ravana malala eniko hoe tena nalahelo mifanahy masy nalahelo ravana malala Jehova satria manino eno tsara zany nalahelo de za mo tsy de miteny firy fa niezaka nandamina eno fa tena tsy amerina tsony miala tsiny fa tsisy ndrany enao tabataba enao ohatran'izao tabataba ne zany ravana malala fa zao ravana atsika tsy azo kitikitiana tsy azo tabatabaina zany atsika satria manino zanak'Andriamanitra mikasikasika tsika mikasikasika an'Andriamanitra de avy eo amizay apitson'iny de miantso ana misy email azo de ohatr'olo email hoe tena positive ianao tam'le covid de tena problème be ozy satria ianao efa niasa 2 andro za mantsy efa niasa 2 andro de atao am'le hôpitaly ngeza be zany fa rehefa avy eo ravana malala raha vao positive de nefa efa mifanerasera tamin'ny olona rehetrarehetra fa to de mikorotana ambony ambany ao io hôpitaly io tonga de tena mikatona ary tena nisy perte ngeza be satria manino eo amin'ny savoir 1000 € na 10 000 € eo perte raha nakambana satria manino jerenao nidy am'izay le hôpitaly satria positive nefa nampidiry miandry fa nikorotana io hôpitaly io de tsy maintsy nidy le hôpitaly de ny olona tokony hiditra tsy afaka niditra am'le hôpitaly na olona marary tsy afaka niditra satria to de bloqué le hôpitaly nefa hôpitaly zany sitanao fa misy olona mivay evien foana misy tonga misy miala de le olona tokony efa hody indray tsy afaka mody koa fa manino tsy maintsy ao de tsy maintsy mbola nitestena aby le olona de lany fotoana de lany vola de ny olona tsy afaka niditra tsy afaka mivoaka fa to de bloqué ao le hôpitaly fa menmenina le sefa tezitra ndray le sefa ohatra fa zay fa tia-trano amin'io za pozitiva de fa tsy mivoaka an-trano tsony de fa lamina tatia-trano tsy lamina be efatra amby 10 andro quarantaine de tato an-trano de lamina eny misy fotoana narariky ilany fa tsy olona zany lamina tato an-trano ny tiako tenenanao nony amin'ny nataony le sefa afaka nataon'Andriamanitra negativa tsy olona n'Andriamanitra ravana malala zany fa manino menmenina zanany fa tena tsika ravana tsy azo kitikitiana zany tsika tsy azo afaka ambanimbanina sy menomena zany satria manino zay mahazo atsika de mahazo an'Andriamanitra halleloia de mifalianao jerenao koa ne Elisa zany koa tena sarobe teo anatrihan'Andriamanitra zao tsy zay tena Andriamanitra kely mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fa 13 mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fa 13 sy 420 nefa kitsika aminaran'i Jesosy ary dia niakatra avy tao izy ka nakany Betela ary niakatra tena andalana izy dia indreo nisy ankizilahy madinika nivoaka avy tao an-tanàna ka nanakurazo hoe miakara rilay sola ary dia nitodika izy ka nahita azy dia nanozona azy tamin'ny anaran'i Jehova ary dia misy beravavy roa avy tany an'alina na miravira 270 tamin'ireo ankizilahy madinika ireo zany hoe zany teto niakatra trano Elisa nanakorany olona iny le soly miakara rilay soly iny soly jereo raha olona soly izy ka Elisa tena soly iny le soly nanakorany olona iny le soly miakara rilay soly tena nampalahelo ane raha aminaly Elisa nanakorany olona nanakorany le takizy madinika fa mba fantatrao tezitra Andriamanitra narary ny fon'Andriamanitra de aveo nanozona moa Elisa fa na tsy nanozona azy Elisa efa henon'Andriamanitra foana iny ary Andriamanitra efa niasa raha teo fa mba palahelo an'Andriamanitra zany ny zana ave de akora lesole aviry lesola miakare tezitra Andriamanitra ka za tenanao ianao io tsy azo kitikitiana satria manino satria tsika erema eo anatrihan'Andriamanitra erema zany zavatra sarobidy mampidoza tena hoe saripady tsy azo kitikitiana zany de raha misy olona zany manomboka androandro manao tsinotsinona anao mananiany manakora manambanimbany miteny ratsy menomenina de to de mifaly anao mifaly satria manino Andriamanitra ny amaly any mampalahelo ny fon'Andriamanitra raha vana malala zany ohatry namalian'Andriamanitra ana fa to de nakorotana ny hôpitaly ngeza be fa to de nakorotan'Andriamanitra perte ho any hôpitaly perte 1000 € na 10 000 € tsy fantatro tsony satria be de be matériel ohatra hoe mikomandy matériel tsy tafiditra tsony ka bidy ny hôpitaly tsy maintsy nidina 2 andro na tsy haiko hoe 4 andro fa tsy maintsy nidina ny hôpitaly satria hoe positive de nikorotana ho ateneniko anao nikorotana satria faty de zeran'Andriamanitra ireo mankitikitiana zanak'Andriamanitra aleloia anak'Andriamanitra
ravana malala ny tena ekonao hoe olona zany raha manao tsinitsina anao ohatra enoy fotsiny de manaova fihavanana amin'ny fotsiny hoe staovy zay lamina na ohatra de mialatsiny hoe mialatsiny any fa tena ekonao fa iny olona iny nifona aminao azy iny olona iny tsy misy zavatra mahazo an'iny any e Andriamanitra tsy mipetrapotsiny zany mikitikitika ny zanany e aleloia ianao eny ravana malala sarobidy eo anaty an'Andriamanitra aleloia antsika zay ten'Andriamanitra koa ny Isaia mahafinaritra be koa ty ten'Andriamanitra ty Isaia 3:7 Isaia 3:7 aminara Jesosy satria malala io masika ianao eny be voninahitra ianao sady tiako de olona nomeko solonao ary firenena solony ainao halleluja ahoana hoe mahavelom-panantena vao mamaky fotsiny no ahoana lo verina tsara mihitsy ino ny faefatra satria malala io masika ianao eny be voninahitra ianao sady tiako halleluja sady be voninahitra mbola tian'Andriamanitra ka iza ravana malala ny olona velan'Andriamanitra ikitikitika anao amin'ny tsaoatsaoana zany mahazo amin'Andriamanitra zay mikitikitika anao zany halleluja be voninahitra ianao nisy fotoana tam'izay tao amin'ny groupinay manana groupe zay maresy zay nay de nisy olona mipiraté compte to de compte ny Ranabavitsira-Boaramely le fitatsika moa zany le tamin'ny sabata ndray andray de mipiraté ny compte ny Ranabavitsira de aveo novaovany ny anaranahy ny anarandriama ny anaran'ny BDB novaovany lasa IPM novaovany teo misy hoe hahaha mitsazany novaovany teo le anarany kitikiteny teo zany le groupe de aveo na nisy fotoana tam'izay hoe tena taona ty groupe ty fa misy olona tafiditra de mikitikitika de manovanovan'ny anarantsika de ohatran'izao de ohatran'izao de andro sabata de andro pasteur moa efa manomana fandarana de nefa izy ny manamigérer le groupe de izy ny administrateur de tsy maintsy izy zany no manamina le groupe moa izy tsy teo de inona ny atao de teo na vorivory teo andao ikite groupe aby atsika de kitetsika ty groupe ty de am'izay tsy afaka kitikitena de samy miala aby atsika de fermena le groupe savy atao ahoana savy alao tonga de atao tsy amiantsika fotsiny lo Tsirambôramely de aveo milamina koa de niala nanao tsy amian'ny Tsirambôramely aby anay tam'izay de ahoana ny atao inona ny atao de mbola kitikitena le olona ihany de zao am'izay rehefa tena nandinika am'izay de izy hoe zao tsy matahotra an'io zao tsy kite groupe fa zao alao ikitikitika eo alao anao zay tiany eo izy alao ikitika ny groupe anovanarana anao zay tiany eo fa tena teneniko anareo fa atsika hoe irema atsika ho anak'Andriamasin'Andriamanitra sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra aleo ikitikitika eo aleo ikitika eo fa rehefa vita ho any zay tiany kitikitena tsika de mba anao zay tiany koa Jehova rehefa aveo de zay ray ho atafarana tena tadidiny natao amin'ny groupe zay fa nitenan'izay mihitsy hoe aleo ikitikitika eo aleo ikitika aleo ikitiany fa ry havana malala kitikitika zanak'Andriamanitra halleluja za raha malala tsy azo kitikitiana ianao io ravana malala tsy azo kitikitiana atsika tsy azo kitikitiana halleluja zany ny toerana misy anao halleluja valintsika am'izay le fanontaniana voalohany hoe inona ny valeur anao valeur angeza be mihitsy ianao halleluja ahoana ny ten'Andriamanitra teo olona nomeko solonao raha misy olona zany de atakalon'Andriamanitra anao fotsy satria no tiako firenena no solony ainao raha ohatra tsy te anota satria manino hitako ry havana ny toerana omen'Andriamanitra na ambony loatra ry havana malala halleluja de za tsy te anota tsony mieritreritra zany ndray tena tiana marina ny Andriamanitra lehibe ny fitiavan'ny Andriamanitra ana halleluja de mampatonga anara zany mbola manakaiky anazy halleluja eo ambony eo ry havana malala de misy ohatr' zao koa 7 vakitsika Isaia 7:7 fa izao Jehova no Andriamanitra ao de ny ray masin'ny Israely mpamonjy anao omeko avitra ao izy io ary eto Ampiseba ho solonao firenena ho any atakalon'Andriamanitra anao mba fantatra hoe zany valeur zany hoe valeur ana firenena anankiray nataon'Andriamanitra valeur anao ngeza sa halleluja mafinaritra ry havana malala de za hitao mpamaranana de tesitona kely ny sainao hoe atsika ry havana malala tena mbola arovan'Andriamanitra no reny hoe filoham-pireneny no reny hoe zanaka zao tena arovany raha ohatra zao anao tonga de tezitra izy de gady anao ohatra zao le olona migadra 20 volana na metamaina ka raha ohatra zany be ry havana malala ny fiarovana olona manana zany fahefana zany hoe managadra olona 20 volana managadra ohatr'izao de no viravana malala ny kasihan'ny olona fialahan'ny olona ny tamaina mian'ny olona ny tontondry
dia sitinao ve dia hijery fotsiny an'Andriamanitra ndre io fiala hoe ekeny Jesosy ny tena reny Samuel ny takolako avy dia meo koa ny havanana fa ry havana malala hitan'Andriamanitra reny hitan'Andriamanitra dia avy eo mihitsy ny takolako aloha mely fa ry havana malala tsy zakan'ireny ny valiny iny ary tsy tananao mamely fa ny tanan'Andriamanitra ngeza be dia za tena hoe topoy Andriamanitra amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra kolokoloy ary dia ataovy tena mbola malala an'Andriamanitra ianao ataovy tena mbola mitombo ny voninahitra n'Andriamanitra ao anatinao ataovy tena tian'Andriamanitra ianao ataovy mipetraka aminao foana zany tenin'Andriamanitra hoe satria malala eo masika ianao be voninahitra ianao sady tiako aleloia ataovy tianao foana Andriamanitra akatoavy ny tenin'Andriamanitra mitomboa amin'ny fahamasinana amin'ny fahamarinana aleloia dia tazomin'Andriamanitra ny teniny dia arovany taky ny anak'Andriamasina ianao tena mamy ry havana malala zany teneniko anao aleloia mampitanetana fo mihitsy zady aleloia satria maninona lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika ary tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao io dia sady aleloia dia voninahitra ny n'Andriamanitra rery any tera sy lasa dia manazy rery any koa aleloia tainy Jesosy sika rehetra. Aleloia ankasitraka andrala toditsika mino fa nahazo tsirony tsara nareo tao anatin'izay toriteny izay dia tsy nandeha moa le video tamin'ny voalohany fa nandeha le izy avy eo aleloia dia isaorana andrala tojo hafa mihitsy le hitoriana izy ary mampalahelo raha tsy nisy sary izy tamin'iny efa mba nomaniny le izy dia mino fa nampahery antsika rehetrarehetra zany toriteny zany ka dia misaotra betsaka raha latojo mitombo amin'ny fahasoavana mitombo ositra tongava amin'ny ambony indrindra nositra anao ny Andriamanitra ary anendranao solombavan'ny foana ny Andriamanitra dia mitsinjany vokatry ny asan'Andriamanitra izay nataonao za matoky fa Andriamanitra tsy jery fotsiny anao fa tena amaly fity satria zava-dehibe tokoa ny asan'Andriamanitra izay ataonareo eo ny asa mandraharaha fa tsy adinonareo ny manao ny asan'Andriamanitra ka dia tahiny tompo dia mahereza hatrany hatrany misaotra antsika rehetra any koa mankasitraka azy satria ny fankasitrahana ataontsika ireo dia mahatonga anazy mahery dia mbola androso foana dia mbola anao foana hono izy satria ampaherezinareo ka dia mankasitraka fa nareo koa dia anisan'ny mampahery azy ireo mba handroso dia Andriamanitra koa ny hamaly fity anareo aleloia dia autonomia 20 tokony aheritsika rehetra amin'izany toriteny izany dia autonomia toko 20 dia ny 10 nahita azy tany anefitra izy dia tany amin'ny tany foana be nampierina ka dia nanodidina sy ny azy ary notandremany takany anak'Andriamasony aleloia tsy vitan'izany afy ny ato izy kely manao hoe toy ny voromahery manaitra teo amin'ny akaniny ka maniditsidina eo ambonin'ny zanany dia toy izany namelaran'ny elany sy nandraisany azy dia nitondrany azy teo ambonin'ny elany Jehovah rery nitondra azy ary tsy nisy andriamanitra hafa teo aminy aleloia nanodidina sy ny azy taiza le izy tany anefitra tany amin'ny tany foana be nampierina tany mampatahotra any an-tany efitra any dia any tsisy fiarovana fa feno pierona any ny biby masika na ny mikisaka na ny mandady any ny hita ary raha any anefitra ianao tsisy hamonjy anao any fa tany anefitra mihitsy ny nampahitan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny heriny izany tanany nanodidina azy ary no faritan'Andriamanitra ho anak'Andriamasony tandremany tsara aro aleloia tsara aro vitrany ny olona tena hoe tsy voaro zany ny masony voaro foana aleloia narovana takany anak'Andriamasony satria voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia teo fa malala eo i masony dia arovany ry havana
nila degrena fiarovana tahaka izany ny lalana sarotra izay nalovany zanak'Israely. Tsy mety raha niraisiraisina tanana teny fotsiny, fa nila tena fandraisana tanana tena tamin'ny fomba miavaka, satria toerana tena saropady ny toerana izay nalovany zanak'Israely. Tsy maintsy narovan'Andriamanitra tamin'ny fomba tena miavaka, ary nohariny tahaka ny anak'Andriamasina mihitsy, satria be loatra ny olana, be loatra ny ady, be loatra ny fahavalo, ary toerana tsy azo antoka. Ity lalana lalovantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty toerana tsy azo antoka. Ao anatin'ny ray mpimaso afaka misy olona lavo, afaka misy olona mienjera eto amin'ity tany zay lalovantsika ity. Hitantsika eto daholy ny zavatra rehetra mety ahalavo, mety ahapotika, mety ahasimba, mety ahafaty, satria tany foana sady be mperona ity. Ny devoly dia mierona tahaka ny liona masika ho ny ten'Andriamanitra. Eto ny fitoerana eto amin'ity tany ity, karaha be mperona riavana tahaka izany, mila fiarovana tena miavaka. Aleloia. Misaoran'Andriamanitra ianao raha tonga eto androany. Misaoran'Andriamanitra ianao raha navita an'izay taona 2024 fa maro ny olona lavo tao anatin'iny taona iny, maro ny olona lavo. Za tamin'ny olona fantatro tamin'ity 2021 ity, be dia be riavana ny olona fantatro tsy eo intsony. 2020 sy 2021 betsaka ny olona hoe tsy hitako intsony maty lavo. Eny amin'ny fanomponan'Andriamanitra ihany koa dia tandremo, mbola velona mandehandeha ilay olona fa maty ny ara-panahary, satria tany foana sady mampierona. Dia jerenao fa be loatra ny zavatra mampiferin-dalina amin'izao, be loatra ny zavatra mahavariana amin'izao fotoana izao, be loatra ny zavatra mahavariana. Tsy adinon'ny olona no manisy masika anaty paosiny raha hivoaka ny trano, fa maty antoka raha tsy mitondra masika, nefa hiditra amina toerana ilana masika, tsy maintsy mitady. Tsy adinon'ny olona ny mitondra ny masika, tsy adinon'ny olona ny manasa tanana amin'izay hidroalkolika, tsy adinon'ny olona mitandrina ireo zavatra rehetra tandremana, fa adinon'ny olona ny mitandrina ny fony sy ny fanahiny amin'ny tenin'Andriamanitra. Adinon'ny olona ny mametraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, na dia ataoko hoe 10 minitra alohan'ny vavaka, fa be loatra ny rehana amin'izao fotoana izao. Ary za manokana tena teneniko anao fa mahita olona mbola mandeha eny ny vatany fa raraka, simba ary potika ny ara-panahary, dia ianao misaoran'Andriamanitra raha mbola tonga eto androany. Saoran'Andriamanitra ianao raha mbola tonga eto androany, fa tsy herinao io, efa nampiakarin'Andriamanitra dingana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha ny fiarovananao, dia nataony tahaka ny anak'Andriamasina mihitsy. Aleloia. Ary nanodidina sy niany fiainanao izy. Nafinaritra ilay teny lazain'ny rahalahy teo hoe isika riavana amin'ny fotoantsika manomboka miditra amin'ny tontolon'Andriamanitra, manolo tena ho zanak'Andriamanitra, dia izao tena zanany ianao, ary maharary azy, ary tsisy atakanony ianao, ary tena sarobidy ary saropady aminy ianao. Tsika taloha tao zavatra tantarin'ny rahalahy toy teo, tsy mahataitra zavatra tena marina ireny, hoe ianao vazavazainao mason'olona, afa-baraka kely ianao teo mason'olona, dia inona zavatra nitranga toy izany? Izany ny zavatra nitranga. Izany ny atao hoe tanan'Andriamanitra miasa, tanan'Andriamanitra mamaly. Satria nahoana? Satria voalazan'ny rahalahy toy izay fa tsika dia erema. Mety misy aminareo mandroany vao narehan'izany teny hoe erema izany. Fa voateniny teo moa ilay izy azavaiko anao ny dikany hoe erema. Ny dikany hoe erema dia voatokana. Voatokana
zavatra natokana ho an'Andriamanitra. Zany ny atao hoe herema. Natokana no amasinina itsika ijery ohatra hoe ny Levitikosy vetivety azavaika matsy dikan'izay herema zay. Levitikosy 17 andiny 7 zao ny tenin'Andriamanitra hoe kanefa ny zavatra rehetra izay atokan'ny olona ho an'i Jehova amin'izay ananany, na olona na biby fiompy na tany izay nananany, dia tsy amidy na avotana, masina dia masina ho an'i Jehova ny zavatra rehetra izay atokana. Dia raha jerentsika ilay hoe atokana hoe misy ray kely dia ry ambany ery misy hoe herema. Ny atao hoe herema zany dia zavatra voatokana. Ianao raha mbola tsy mampanina anao ny ataon'olona tsinitsininy isan'andro eo, aza mbola manokana ny tenanao an'Andriamanitra aloha ianao. Fa raha tianao kosa hoe tena marary an'Andriamanitra ianao raha voakitikitika dia manokana tena ho an'Andriamanitra, atokano an'Andriamanitra amin'izay ny tenanao. Dia lasa herema ianao, dia voatokana ho masina ho an'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay, izay mikitika anao dia mikitika ny anak'Andriamanitra, mikitika an'Andriamanitra. Dia tonga amintsika ny tenanao izay za dia fahavalon'ny fahavalonao ary ny rafiny izay rafinao. Ny olona anankiray ataon'ny olona tsinitsinina dia tsy misy ninona mahazo an'ilay olona anao tsinitsinina azy, mbola tsy herema izy. Fa isika rehefa tonga herema, izany hoe natokana ho an'Andriamanitra amin'ny fotoana miditra lalindalina koa ny fivavahana, manolo tena ho an'Andriamanitra, manomboka eo herema ianao. Za rehefa nataloha joroako vavolombelona aminao, rehefa tao anatin'ny ady izay nolalovana efa nijorona vavolombelona aminao eto foana moa fa zay dia olona boka ny trosa vokatry ny fehany tena hoe vokatry ny antson'Andriamanitra, tena boka ny trosa. Ary rehefa boka ny trosa dia zao zay mahatonga ny mananatra anareo, aza mitrosa izany tsony. Za mananatra anareo fa ny trosa mahatonga ny olona anankiray hilefotra ho lasa mpanompo ny olona anankiray izay tompon'ny trosa. Za zany zao raha ohatra indram-bola amin'ny anam-baverika mitrosa aminy dia manomboka eo ny heviny lasa tompoko i anam-baverika za mpanompony. Hitanao misisika manao arasanana n'iny olona iny fahefana ianao. Zay mananatra olona foana hoe aza mitrosa zany, aza mitrosa. Tsy Andriamanitra manana ampo atsika, manana amby ampo atsika Andriamanitra. Za tena miteny anao mihitsy ny anay na mofo ray ary tsy nakosin-jaza, mofo ray hohanina tsisy dia aleo miandry an'iny misy fa zay tsy mitrosa intsony, afo nandoro ny lambako. Fa rehefa trosa dia lasa metry lasa tomponao daholo ireo olona rehetrarehetra ireo, afaka manana droit aminao. Allo raha misy irany mampionina le miandran-dranolanitra iny mantsy tantaranay mihitsy, tantarany iainako mihitsy. Allo betroka anao daholo amin'izay mihitsy satria manino, satria ananany fahefana ianao, aza mitrosa zany. Raha misy zavatra tsy ampy amin'ny fiainanao dia hoe tsikam-bavaka, fa tsy trosa ny hamohan'Andriamanitra anao, tsisy an'izany Andriamanitra hitahanao amin'ny alalan'ny fahatongavanao ho mpanompo ny hafa zany. Alleloia, aza mitrosa zany. Alleloia. Dia inona zavatra nitranga? Za rehefa tao anatin'izany zavatra any ka efa farinandreo foana efa taraiko anareo foana fa ny antony nahatonga ny lasa boka ny trosa dia zao, nisy olona tamin'izany manome trosa entan'olona, afaka mividy entana amiko zany ny olona dia mitrosa alohan'ny tsikelikely satria za afaka maka entana aman'olona dia iny koa alohako tsikelikely, fa maka tombony ao anatin'izany. Dia nisy olona naka entana taminay tamiko tamin'izany, amina centaine de millions zany fa tsy hoe entana kelikely dia iny olona iny nisoloky anay tamin'izany. Dia very ny vola izay tsy volako fa volan'olona, entan'olona ny antohako. Dia ny dikan'izany ilay olona raha naka an'ilay vola dia afaka mitsoaka izy efa mpanao ratsy
za kosa tsy afaka mitsoaka izay tsy taranaka-panao ratsy de tsy maintsy ianao zany ny teo a de miteny amin'ny olona fa alohako ary le vola de nanomboka teo am'izay ny ady ny olana fa za tam'izany tena teneniko anao mihitsy a eretinao zany hoe fiantson'ny olana tam'izany a mba atsony hoe monsieur rado e fa amin'ny fotoana nindramako vola daholo zay olona fantatra tam'izany tsy hitako tsony zay nale misy volan'olona tokony aloha de zay olona fainako de indramako vola de amindravako an'iny de eritretinao fa hatramina olona mpamboatra tomobiliko tam'izany na natrosa tamiko de inona zavatra mitranga manomboka eo ianao a de miala tsiny a tsy nanomboka teo tsy afaka amboatra tobilo am'zotra tsy mety baikoko zany tsy ty amboary ohatry teo voatra hoe kianao ary ananany kosa de ny tiako atongavana de zao tena nataon'olona nanomboka nataon'olona tsinitsinina tam'izany satria tsy mahaloa vola de nao sa miangavy aloha allo azafady rehefa tena mbola tsisy le volako e azonao zany no maharatsy ny mitrosa aza mitrosa ianao raha misy olona eto anatina fahasahiranana ara-bola misy solution ao am' Jesosy tsy trosa tsy fandehananao makany amin'ny banky hitrosa vola fa mananalina sokafanao anao Andriamanitra nanafahana rehetra mitrosa tsy trosa tsony de fa nanomboka nandray an' Jesosy fa tena Jesosy nanokatra lalina zay tsy takatry ny saina manjary tiako atongavana zao tao anatin'izany tena nataon'olona tsinitsinina nataon'olona ialahy nitenenan'olona ratsy olona tsy tokony hiteny ratsy amiko tam'izany miteny ratsy anahy manompanompa anahy manao tsinitsinina fa izao mbola ny fiainako taloha ihany ny fiainako de tsisy ninona nitraika tsisy zavatra niova fa nanomboka ny vavaka tena teneniko anao a nanomboka tonga ny fotoana ny vavahako volana mars 2007 zany tam'izany ny vavaka nanomboka nandray an' Jesosy fa niova ny fandehan-javatra eritretinao zany hoe rehefa amin'ny fotoana ianao nanoro tena de manomboka mivadika lasa irema ianao irema zany mantsy netomboan'izany irema zany misy tantarany amin'ny nomeritoko fa milohan'ny tantarako ny tantarako teo nomeritoko fa 120 ny dikan'izany irema zany mantsy orma amin'ny teny frantsay izy a orma fa any amin'ny zay zay moa izy teo any amin'ny nomeria fa 120 a de misy teny hoe ny nandresen'ny Israely mpanjakany arada andiny faharoa nomeritoko fa 120 de nivoady tamin'i Jehovah ny siraika hoe raha atolotra hoe tanana etiko ty firenena ity de ataony levona avokoa ny tanànany ary Jehovah nihaino ny feon'ny Israely ka de natolony azy ny Kananita de nataon'ny Israely levona teo anatrehan'i Jehovah natolotny any Jehovah levona izy ny tanànany de anaran'izany tanàna zany de atao hoe Orma de ary am'le telokelsika mety hoe Erema zay zany netomboan'izany anarana hoe Erema Erema zany hoe tsika zany raha tsika mbola tsy lalamboty mbola tsy mivavaka iny de tadidio ananan'olona fahefana ianao ataon'olona tsinitsinina ompa zao tam'izany zany eritretinao zany amin'ny telefona io a allô manomboka eo tsisy aloha fa to de teny ratsy 10 minitra teny ratsy aiza ny volako fialahy de ohatry zao zany nahazo anahy fa za mbola tsy nivavaka fa nanomboka nivavaka am'izay ary afana zany hoe nanomboka naninona nanomboka nanolo tena nanomboka Erema io Elisa io nge ry avana le mpanjaka faharoa tenen'ny rahalatojo teo aiza izy teo laisola ohatra misy itovizany amiko zany mpanjaka faharoa toko faharoa andiny fa 13 de niakatra avy teo izy kanakamy Betela ary no niakatra teny an-dalana izy de ndreo nisy ankizy lahy madinika nivoaka tao avy teo an-tanàna ka nanakorazy hoe miakara an'ilay sola ka io nge Elisa nge raha tamin'izy mbola taloha mbola mpiasa tany rehefa teny zany le sola mba ana ampidramo-kely angadinomby io le sola fa tsy naninona ny olona an-tana re mba mindramo omby kely ary amin'ny le sola efa le sola ny anarany ory le sola na ankizy na lehibe ny antso azy an'izany a efa zay foana nkeny antsona azy ory le sola tsisy ny antso azy Elisa zany le sola io
mba ampindrahamombo ony mba hiady hiasa tany na izy ary mety mba miteny aty ony hoe le ombo izy le sola fa hitanao ny ova Elisa teto efa Elisa erema ary rehefa erema ianao de tsy azo kitikitihana intsony ianao taloha ianao mety tena mbola ataon'olona tsinitsinina fa amin'ny fotoana ianao mivavaka de ampitandremin'ny olona hoe lamina am'izay kalikalma fa efa erema zao hoe ianao raha tianao zany hoe tena arovan'Andriamanitra zany za le solany mampionaka fa zao miova ny zava-mitranga de etretinao zany hoe za talo nataon'olona tsinitsinina tsy naninona fa nanomboka ny vavaka ry avana de tandremo tsy azo atao ninona intsony efa teneniko anao teto le olona le Roland le mpizoadaly ny nanao tsinitsinina anay tamin'izany nanao zay nampitomany tao anatin'ny fahantrana tamin'izany fa le niteneko ny famono ireo ihany no famono fa tadidiko misy olona zay manana magasin ao isotry ao nanambola tamiko izy io nanambola taminay izy io fa izao ry havana za efa nanaiky tamin'izany manao taratasy hoe andony vola fa izy tsy mety mihitsy hoe very le vola fa netiny tany amin'ny polisy aho izy ianao netiny tao amin'ny polisy aho ary polisy io no niteneny mihitsy hoe alaivo baraky io etretinao zany hoe za taloha miasa mandeha manao costard cravaty miasa de rehefa tonga tany amin'ny nidy violent tamin'izany za mandeha moto zay de etretinao hoe za manao palitao de manao lobaka manao complet zany de manao lobaka de manao kiraro fa miditra violent ho anareo zay efa miditra violent de fantatrao tsara fa tsy azo atao mitondra zavatra ohatra hoe cravaty fekibo lacet kiraro satria tsy de amonona tena amin'ny violent hoe zavatra misy vivy rehetrarehetra miala tao de za zany eo amin'ny tsena nisotry eo commissariat nisotry fantatrao tsara ny commissariat nisotry fa eo tokotanin'ny commissariat de misy fefy le tsangatsangam-by reny de tsena be anisotry ny eo amin'ny zany hitan'ny olona rehetra eny tsena fa motoako mijanona ery amin'ny sisiny ery de efa hoe teneny mihitsy zany le polisy mba ataovy mananiky eleo io mba ampahoriko eleo ao anaty cellule ako no asina mivoaka tsy mikiraro tsony manao complet fa tsy mikiraro tsy mikravaty de misy fekiboka efa tsy eny amin'ny tena tsony satria tsy azo anaovana de somary malalaka amin'ny pataloha de somary miboritsaka kely mary milatsaka fa asina makery am'le moto action moto en là izy le polisy action moto en là fa mibahana ny tomobilan'ny commissaire aiza rô ny lakile satria ino mantsy misy lakile de mba satria moto le bloqué ohatr'izao ny guidon rehefa tsisy lakile zany le ty ozy izy tsisy an'izany atao am'izao ny moto en là za am'izany tena etretinao zany tena hoe tena de hitan'ny olona de meme ny olona eo atsena enina ko hoe gongonina ny olona pisy loka io angalabola ino de avy ery etretinao moto atsika zay mitondra moto de asena manitsaka moto midy ny guidon de bataina kely de akisaka bataina eo amin'iny tsisy tsy nahitana amin'iny sisy nisotry tonga avy any izy ozy ianao vao tonga izy de nandohalika fona ao afa tena aloha ahoody tamin'izany zanakay io zanakay kely io fity namidina toro-teny iny mbola kely mbola trotrony iny tamin'izany mbola kely de za malahelo be an'izany ka ato anatin'ny posiko ato anaty poitie amiko zay misy sary tapaka izy mianaka mba miaraka amy fity sy mampionina zany de le sary kely iny patseritre de tratran'le polisy ko hoe misy sary aty de nalainy de natsipiny le sariny zanako tomany de vao tonga le olona mpitody de nandohaliny alao azahody fa mbola kely ho any zanako de nandohalika teo aminy enjena tsangana tsara minina koa ty manao cinéma zany efa tsy manao cinéma fa tena nandohalika hoe mba hody fa zao ry havana zany efa tamin'ny fotoana io za efa mivavaka nanomboka mivavaka na de mbola tena hoe marefo azy fa teneniko anao herinandro taorinanio nisy namaky ny magasin any olona teo isotry magasin milahatra be de be eo isotry io ny azy rery no vidin'ny mpangalatra vaky magasin vaky ahoana moa tsy eritreretiko ry havana hoe
sao dia mba efa erema ihany ara jesosy a satria maninona mafy zany nahazo anahy tany amin'ny komisaria zany amin'io ny zanaky ny patronko tamin'izany ozy ianao nanomboka mare an'le problema misy amiko dia ampahoriany koa atao ampiasana ny telefona zay tonga aminahy tonga dia bloquena tsy ao na client na izy miantso petsaka ny zavatra nitranga fa io le zanaky ny patronko io na palahelo ny tomany aho tamin'izay ozy ianao fa tena nizahatra nataony anahy tao ampiasana teo amason'olo ny tomany a za amin'ny efa mivavaka koa fa 2 volana taorian'izay nisy nakakeriny tamin'izany izy nalaza be tao Madagasikara na nisy nakakeriny ny tômôbila narian'olona tery amin'ny mangingina teny nisy nakakeriny inao zavatra tiana tenenina ny zavatra tiana tenenina dia zao ary io tsisy ny azonao atao rehefa Andriamanitra no sotra na el mafinaritra zany ka inao zavatra tiana tenenina tsika hoe faly amin'ny fahavoazan'ny olona zao le izy ry havana rehefa Andriamanitra ny asa dia tsy azonao sakanana ko Andriamanitra kosa efa mandray anao anak'Andriamanitra dia anao tena oka Jehova fa dia izay nitranga dia nitranga zavatra tiako tenenina zany dia zao io a tsika rehefa tamintsika mbola tsy ao amin'i Jesosy dia azony olona atao amintsika sy tiana atao amintsika ary tena fabaraka fa ianao io tadidio ity teniko ty tadidio ity toroteny androany androany ianao a manolora tena hoerema tena hoe ormahan'Andriamanitra hoereman'Andriamanitra ho voatokana ho an'Andriamanitra fa manombokeo na ny vadinao mikitikitika anao ary anarin'i Jehova tena teneniko anao zany anariny fa tsy hoe atao inony tena marina zany ny patron anao niza zay mikitikitika anao dia mikitikitika an'Andriamanitra da hitako indray andro nisy namana zay namadika anahy zay mivatra tômôbila hatramin'izay dia misy tômôbila ny zay ny vidinay dia efa vidiana nahafy tany aman'olona tany dia namidiny taman'olona dia namidiny olona taman'olona dia namidiny olona taminay dia namidiny taman'olona ka izy namako be zany rangahy zany fa tena asa zay nahazo angarainy fa nanao accident io tômôbila io dia rehefa nanao accident io tômôbila io a dia ny assurance mbola nisoratra taminy dia tonga tany an-trano ny assurance hoe ty tômôbilinao ty a nanao accident tery ananina dia ohatra sy ohatra zao dia nikitikitihany devoly tao ny sainy dia nanita-kevitra ary mbola amin'ny anarako le tômôbila ndeha ho alaiko nanaovany déclaration amin'izay ho ary havana tamin'ny alalan'le assurance iny nandeha nantany amin'ny polisy dia niteneniny hoe tômôbila ty a tômôbila nisy nangalatra lozy zany lozy tsika malagasy reto raha hivadika voazo tany amin'ny polisy io tômôbila io nidina tao amin'ny gendarme dia le olona nivarotana anazy olona mihaja be miasa amina ino dia sy miasa amina anina ngeza be ao Madagasikara ao Antananarivo ao olona manana ny maizy azy fa nalain'ny polisy hoe tômôbila halatra dia iny koa zay dia voaray daholo zay olona nandoro le tômôbila za moa no tena maninona moa fantany tsara zao mihitsy nefa zay sy efa mpinamana fa dia teren'le fiainana e na zay mivalatra tany amin'ny polisy daholo ny olona dia zao no teneniny hoe za tsy tia lalan'izany fa meo vola dia ataoko ny acte de vente fa lazainy fa hoe nentin'ny vadiny tsoaka tamin'izany dia nitsoaka azy ny vadiny taminy na palelo zany tantara zany eretinao ry havana hoe tamin'izany fotoana izany nandalo ady zay ny dadako maty tamin'izany vao maty tamin'izany dia vao maty kelikely mihitsy ny dadako angamba herinandro na 2 herinandro no nisy an'izay problème zay raha tsy diso ahako zay amin'io tsy nanam-bola fa niterena tany amin'ny gendarme hitady vola tamin'izany zanako fito io tamin'izany nisy fotoana narary tsy salama
fa tena nitady an'le vola tsy maintsy hita le vola raha zany miakatra fitsarana hoe nangalatra tompiny nefa zay tsy nangalatra fantatry ny olona ny tao mpitandro firenena ary mahafantatra hoe tsy marina le zavatra tomany ao izy ianao za efa ho lehilahy lehibe ty tena nitomany nalahelo mihitsy nataon'izay rangaha nefa izy namako be fa zao ry havana isika rehefa erema de alao andeha izay andeha de zao fotsiny miandrasan'Andriamanitra fa io rangaha io fotoana fotoana tena nodimandro io rangaha io tsy fantatra hoe nanino natao anatin'ny fotoana amam-bolana tsy fantatra hoe zay nampodimandry azy ny zavatra tiako tenena de zao nareo tsy anareo ihany koa ny tenenina fa nareo aza mikitikitika mpanompon'Andriamanitra tena marina zany teneniko anareo zany i Davida de zao na de inona nataony Saoly ozy izy ny taritavik'ery Davida ry Joaba sy le aby isay hoe vonoy fefa eo an-tananao ny ainy ozy Davida hoe sanatria amiko ny anendry ny vozy Jehova isika misy maromaro zao ohatra hoe reny pastera manao tsy mety reny am'izao fotoana zao de misy olona ataony olona fimehezana reny tsy fenao aza ame am'ireny ny antony de zao manao ny tsy mety izy Saoly nge nanao ny tsy mety fa velao fotsiny izy am'izao aleo izy anasy Andriamanitra fenao aza mba miditra miaraka amin'ny olona hoe manao tsinitsinina olona vitanao zany hoe nanompo an'Andriamanitra fa raha eremy anatrehan'Andriamanitra iny ny adalan'ny olona nge Andriamanitra malala ny adalany fa Davida tsotra fotsiny sanikitiany Saoly na de niky ny fofony ihany ary afantatro any nefa raha Saoly Andriamanitra ny asa tany fa Davida kosa nataon'Andriamanitra erema anak'Andriamasina de zao ny teniko anao ianao rehefa mivavaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra de tsy azo kitihany ianao tsy azo kitihana ary tsy mitovy amin'ny taloha tsony raha le sola ianao taloha de le sola memezan'ny olona fa rehefa mivavaka ianao hafa ny toeranao tena toeram-boninahitra nge ravina toerana misy antsika rehefa mivavaka tsika zany nge ravina anisan'ny tombony mahafinaritra daholo e tombony mahafinaritra daholo amin'ny fivavahana zany ianao erema tsy azo kitihana tsy azo kitihana tena marina zany teniko anao zany erema fa ianao ataovy zay atonga anao erema de ianao aza miady am'izay ereman'i Jehova alleloia tena marina zany teniko anao zany miala fotsiny fa aza mandrafy olona hoe fantatra hoe erema fa ianao tsy mahafantatra ny plasin'iny olona iny anatrehan'Andriamanitra de ny anjarantsika mangina fotsiny de alao Andriamanitra no miasa fa io nge teneniko anao fa zany eritreretinao fa Miriam ary Miriam anabavy Mosesy kitikitika amin'ny Mosesy fa to de lasa boka satria maninona i Miriam netrehitra izy erema ndreky jerentsika zany ten'Andriamanitra zany any amin'ny nomeri toko 12 zao ny zavatra nitranga ny nanomezan'ny Miriam Maserona tsiny any Mosesy sy ny nataon'Andriamanitra tamin'izany ny nomeri toko 12 ary Miriam Maserona ny teny nanome tsiny any Mosesy ka noho ny vehivavy Kosita zay efa napakariny efa napakatra vehivavy Kosita izy de hoy izy menata mo Mosesy ihany va ny tenenan'i Jehova tsy izay koa va ny tenenany eritreretinao nanao erreur ry avany Mosesy teto Andriamanitra nge ny tena aza manambady hafa firenena nefa izy naka Kosita poniny Kosita raha naka kosa naka vehivavy Kosita izy diso zany sa marina tsy mety zany tena tren'Andriamanitra de tezitra i Miriam Maserona ka omena tsiny kosa raha izy raha tezitra tsy omena tsiny izy satria marina ny zavatra notsorony fa ina ny zavatra nitranga nararotiny zareo ny tenenana fa raha nanao erreur i Mosesy de nyteny hoe fa nga Mosesy ihany nefa nytenenan'i Jehova fa tsy zay koa any ny tenenany fa ny olana reny Jehova le izy
ianao rehefa erema ianao misy fotoana ianao nge erema fa olombelona fa ianao erema io misy fotoana manao fahadisoana fa eo amin'iny fahadisoanao iny mbola hamarin'Andriamanitra ianao mihoatra ny hafa. Hitanao ohatry hoe eto misy ohatry ny Andriamanitra ohatry ny somary miraitsy kombakomba kely zay amin'ny Mosesy na de diso satria nampiakatra vehivavy Kosita ary nodison'ny olona fa reny Jehova zao ny tenin'i Jehova eremako io matoa navelako napakatra Kosita zany namelan'izany de tezitra izy menata fa ony tenandroatra de nifatelo ary Mosesy de lala malemy fanahy mihoatra ny olona rehetra ety ambonin'ny tany ary Jehova de Mosesy tsy niteny fa izao Jehova niteny ary zay ny tena olona alao indray ary Mosesy no miteny fa Jehova rehefa miteny zava-doza alao mahita ny Jehova Mosesy miteny fa Mosesy pitrapitra kely tsara mpanandrindra amin'ny olona rehetra Jehova tsy hoe ratsy fanahy fa Jehova kosa niteny nitsangana ny tsara ny adiny izy telo menata ary Jehova niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriama hoe mivoanareo telo menata ho any amin'ny tranon'ilay fihaonana de mivoaka izy telo menata ary andro rahoana nidinan'i Jehova ka nitsangana teo ambaravarany tranon'ilay izy ka niantsona Arona sy Miriama izy ka nivoaka izy menata de hoy izy fa meno ny teniko raha misy mpaminany Jehova ao aminareo de amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo nitenenako aminy fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay matoky amin'ny tranoko rehetra hifanarika ny tenenako aminy de amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-pantarina ary mijery ny endrik'i Jehova izy ka nahoana nareo no tsy matahotra ametsiny any Mosesy mpanompoko tena navahan'Andriamanitra teo masomaso teo satria tsy natany varanga ianao ihany no mpanompon'i Jehova zay konge izy hozy Jehova tsy mitovy nareo de ndrehatra amin'ny fahatezerany Jehova tamin'izy meta ka niala izy ary ndrahona tamin'ny tranolay indro ary ndrahona niala tamin'ny tranolay niala n'izay n'Andriamanitra avy niteny teo ary niaraka tamin'izay indro boka Miriama fa fotsy taka ny oram-panala ary Arona nijery an'ny Miriama ka indro fa boka izy nefa ny anabaviny ary ry havana raha tiako tenenina de zao ataovy tsy ahatonga anao ho anak'Andriamason'Andriamanitra azonao atao ny tonga ho anak'Andriamason'Andriamanitra azonao atao alleloia azonao atao ny tonga erema ary amin'izay fotoana izay de tsy azo atao ninninona ianao amin'izay fotoana izay tena tsy azo atao ninninona ianao satria maninona satria voatokana ho an'Andriamanitra malala eo imasoko be voninahitra ianao tsy azo ambaniny tsy azo atao ninninona satria maninona satria Andriamanitra be voninahitra ary nomen'Andriamanitra tafinn'ny voninahiny ihany koa Isaia Isaia 37 tsy adintsika ny namaky azy teo 1:4 satria malala eo masoko ianao be voninahitra nao sady tiako de olona nomeko solonao ary firenena nataoko ho solon'ny ainao rehefa anak'Andriamason'Andriamanitra ianao erema de zao ny tady teo tsy misy atakanin'Andriamanitra anao zany tanàna rehetra nytenenina teo zany io aloha hoe zany Jehova Andriamanitra ao le 1:7 de ndray masiny Israely mpamboza ao omeko avitra hoe Egypta ary Etiopia sy Seba ho solonao zany tanàna anankitelo zany de tanàna ngeza be zany ary tanàna tena nireharehana zany Egypta zany Etiopia zany de firenena natanjaka zany ary zany Seba zany de firenena nanan-karena zany hoe mpanjaka vavin'ny Seba alleloia nanan-karena ny zavatra tiana tenenina de zao rehefa malala eo mason'Andriamanitra ianao de tsy misy atakaniny ianao alohany firenena anankiray no tsy eo toy zay ianao alohany firenena matanjaka no tsy eo toy zay ianao no tsy eo satria ianao malala eo maso zany raha no te hanorevitra anareo
aza-pariana mangataka fitahiana sy fahasoavana fa angatao mba ho erema, mba ho voatokana, mba ho anak'Andriamason'Andriamanitra isika. Fa amin'izany fotoana izany dia tsy azo kitikitihana ianao, ny devolo mikitika anao mahita raharaha. Alleloia. Mihoatra lavitra anao zanaka filoham-pirenena ianao, sady tsara aro ny tsara ambina ny tsara kolokolo, tsy azo kitikitihana, zanaky ny avo indrindra. Alleloia. Ary izay mikitika anao dia mahita raharaha amin'Andriamanitra, ary tsy ianao no mamaly fa Andriamanitra. Ny ataonao amin'izany dia ny fanoloran-tenanao amafiso. Alleloia. Ny fanoloran-tenanao amafiso. Ny erema zany dia voatokana. Na ilay voankazo tao an-tsary erema iny, na ilay voankazo tao an-tsary ilay tsy nahazo ny hohanina, ny hazo amin'ny sary rehetra dia azonareo hohanina, afa tsy ny hazo iray voaniny sa erema iny, fa mbola ny hohaniny adamase fa tonga dia maty. Nanomboka tamin'ny anana iny, nanomboka nisy ny fahafatesana. Satria maniny, satria erema, ianao tsy azo kitikitihana. Ianao aza miteny an'izany fotsiny, za tsy azo kitikitihana. Fa ny olona tsy azo kitikitihana dia ny olona erema, natokan'Andriamanitra ho erema. Ny olona natokana ho erema nefa dia olona natokana ho masina. Alleluia. Olona natokana ho masina. Manamasina tena. Amakiko teny farany nareo Joshua 4:9-10. Dia atolotra ny Jehovah ny zavatra vozona ny tanàna rehetra izay rehetra. Ao. Tolory an'i Jehovah ny ao aminao. Ianao zany raha ohatran'ny hoe tanàna dia atolory aminy daholo. Fo, saina sy fanahy, amasino ho azy. Alleluia. Fa tena tonga ianao dia erema. Ary ny fahavarinao, fahavarin'Andriamanitra, ny rafinao rafin'Andriamanitra, ary izay manisy soanao dia ho asian'Andriamanitra soa. Alleluia. Amen. Tombotsoa daholo zany. Da ataovy izay ahatonga anao eo amin'izany toerana izany. Fa zava-dehibe ary tombotsoa ngezabe isika tonga anak'Andriamason'Andriamanitra. Malala i mason'Andriamanitra izany. Malala i masony sady be voninahitra. Dia ho tahaka ny Elisy ianao, tsy azo kitikitihana, tsy azo atao ninina, fa mandeha ho azy eny fotsiny ianao, atahoran'ny olona ny hanisy ratsy ianao satria erema eo amin'ny mason'Andriamanitra ianao. Samita ain'Andriamanitra fa be valeur ianao sarobidy ianao, voatokana ianao, tsy azo atao ninina ianao. Mahereza sotratsika nahatrany hatramin'ny farany mino fa voalainareo ny 4 androany. Nao hienoizana ankiray dia hivavaka avatra antsika ao aorian'ity iray ity. Mino finaritra isika rehetra. Alléluia. Seigneur, me voici encore devant ton trône de grâce, d'un cœur reconnaissant de tous tes bienfaits dans ma vie. Quand je pense aux trajectoires de ma vie, quand je pense aux difficultés que j'ai traversées, Seigneur, oh, quel amour! Tu ne m'as jamais abandonné.
wakaikina numeu ao Jesosio que izanino angataitu efau tubuo. Alléluia. Seigneur, mon désir aujourd'hui, c'est de te ressentir encore plus dans ma vie. Je veux ta présence dans ma vie, Seigneur. Oh, je veux que tu sois le conducteur de ma vie. S'il te plaît, viens, viens et inonde mon âme. Viens et conduis-moi dans ta volonté, Seigneur, pour toutes choses que j'entreprends dans ma vie. Manatsika vavaka zany toriteny zany a atsika tena hiteny androany hoe Jesosy a mba hoeto eo akaikinao a amasinao mendrikanao. Alleluia. Androany ianao ry havana tokony miova amin'izay ny toerana misy anao ny masin'Andriamanitra. Tsy mety herema mihitsy ianao hatramin'izay satria tsy mety manamasina ny tenanao ianao. Fa ny herema ry havana dia olona manaiky ho amasinina ary natokana ho masina ho an'i Jehovah. Mahatonga anao io ataon'olona ohatrin'io a dia tsy mety misy ninina mitranga mihitsy satria ianao mbola tsy manamasina ny tenanao, mbola tsy natokana ho amasinina ho an'i Jehovah ianao. Manolora teny izany rehetra angy ravina tombotsoa ny fahamasinana daholo, tombotsoa ny fahamasinana daholo zany. Ndeha vavaka tsy edy androany olo tena hoe tompo ataovy fangatahana manokana eo amin'ny vavaka ao mihitsy androany hoe Jesosy a mba ho sory ho heremanao a atokano anao Andriamanitra, atokany ahako ary raiso toy ny anak'Andriamasonao Andriamanitra. Misy amintsika eto misy ataon'olona tsinitsinina mihitsy eo amin'ny fiainana fa tokony hiova amin'izay zany. Tokony olona ho tahin'Andriamanitra ianao, voadidina ny tanan'Andriamanitra ary raisin'Andriamanitra toy ny anak'Andriamasona ny zavako marary. Manamasina teny ianao androany. Fa hitanao fa iovy io, ho lasa olona tsy azo kitiana ianao, ho lasa olona maharary an'Andriamanitra ianao. Atokany ny tenanao an'Andriamanitra. Meteza ho atokany ianao androany. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina, misaotra tamin'ny teninao izay tonga taminay androany. Misaotra fanahy masina satria fantatra fa niasa tao anatin'izany ianao nakasika ny fony reto olona tsirairay avy.
niasa tao anatin'ny fony le tolona tsirairay avy averina ho anao ny voninahitra fa tao io kosa zany vo rehetra zay nampifafy zany mba amoa avy zato eny anatin'ny fony le tolona ireto dia mba ho malala sy be voninahitra eo masonao Andriamanitra ary tena hoanaka Andriamasonao eremanao Andriamanitra indrindra Jehovah Andriamanitra mangataka ho an'reto ankizy zay miasany amin'ny tany arabo reto any amin'ny tany hafa firenena zay tena hoe misy patron masika sy olona loza be reto Andriamanitra fanahy maso tao reseo lahatra ireo ankizy ireo mba tena nolotra ny tena ny hoe rema eo anatrehanao Andriamanitra ka tsy azo atao nininina betsaka ny olona ray apana misy maromaro ihany talolo teo zany hoe ankizy miasa ny ivelany ihany maty mihitsy anaovan'ny patron azy fa tsy misy ankizy eto amintsika satria nahoana eto ampianarina namasy tena halleloia hoereman'Andriamanitra ary tsy misy ary tsy azo atao an'izany na tsy ny ankizy ihany rery ihany fa nareo tsika rehetrarehetra na miasa ty andafy na any ivelany na any Madagasikara amasino ny tenanareo masina sy voatokana ho an'Andriamanitra fa tsy ho azo atao nininina nareo ary raha misy mikiry manao ratsy anareo manao tsinitsinina anareo dia Andriamanitra no iresaka amin'izany tanan'Andriamanitra no hiasa amin'izany olona izany na eo anivon'ny fiarahamoniny ny isan-karazany na ny ampiasana sy ny sisa manamasina ny tenanao meteza halleloia meteza ho ereman'Andriamanitra ry havana meteza ho tahaka ny Mosesy na dia teo amin'ny samin'ny olona mpanompon'Andriamanitra aza dia mbola navana i Mosesy satria nanatombo halleloia teo anatrehan'Andriamanitra tianao iova ve ny fiainanao tianao ve ianao zany hoe mba tsy ho ataon'olona tsinitsinina zany tsony amasino ny tenanao manomboka androany ataovy izay atonganao isisika eo amin'Andriamanitra ho lasa erema dia vitanao zany misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao fa lehibe sady tsara ianao matoka Jesosy fa misy olona maro indray ny kasihanao teto tandroany ary mangataka aminao Jesosy hoe tongava amin'ny fiainany tsirairay avy eto ianao reseo lahatra reto olo reto mba atonga azy ireo hoeremanao Andriamanitra fa zava-dehibe loatra izany afahany mandroso zava-dehibe loatra zany eo amin'ny fiainanay dia misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra misaotra ny amin'ny toloteny dia ianao hikasika dia ianao koa hatateraka izay irin'ny fonony tsirairay avy Andriamanitra ao aminao ny fototry ny soa ianao ny fototry ny soa rehetra dia ho asoavinao anie izay rehetra tonga teto indray Jehovah Andriamanitra ho asoavinao anie Jehovah Andriamanitra izay rehetra na foitoromaso na fotoana tonga indray niatrika izao fotoana izao ho anao ny voninahitra Jehovah Andriamanitra hatramin'izay dia mandrakizay dia vorisin'ny Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera iray tamin'izay nafafy teto azy androany fa ny toroteny rehetra sy ny hira sy ny vavaka teto dia vona fafy tamin'ny tany lonaka ny hery avy zato eny ampon'ny olona tsirairay avy saotra raha eo halleloia amen hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ndao ampandrosika ny anabavintsika Iama avy any Koeta hivavaka ho an'ny firenena tany tompo ranabavy Iama Alleluia, tahin-tompo pastera dia tahin-tompo tsika rehetra manaraka izao fandarana vavaka fandena izao dia mbola iray vavaka tsika eny Jehovah rainay tsara indrindra Andriamanitra tsara tokoa ianao Andriamanitra be famindrapo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao misaotra Jesosy malalo mbola ndreky zahay nomena izany teninao mamy izany mbola ndreky zahay ilay navotanao mbola ndreky zahay ilay nikasihanao Jesosy mbola ndreky zahay ilay toy ny anak'Andriamaso eo anatrehanao indreky zahay ilay tena harimanao marina Jesosy malalo tsy ataona tsinitsinina izany Jesosy malalo mahakasika anay tokoa izany Jesosy malalo inona mosy zahay Jesosy nefa ndreky fa tena hoe akasika tokoa Jesosy akasika tanteraka izany teny masina nomena mpanomponao izany tena hoe
tsapanay feno fahasambarana zay satria manana anao. Ianao rery ihany manome an'izany teny mamy zany anay Jesosy malala toy ny anak'Andriamaso. Aleloia, mamy anay zany Jesosy. Aleloia, Jesosy. Misaotra fanahy masina tsara eo, misaotra miasa eto aminay manan-kareva ianao. Manavaka anay reto ianao, eny Jesosy. Na dia ireo vaovao izay tonga eto ary tsy handalo fotsiny amin'ny sofin'izy ireo anie izany teninao izany fa tena hoe nokasihanao koa izy ireo ka tonga eto, nokasihanao koa tenan'izy ireo ray manontolona vahanao. Betsaka Jesosy nefa matory amin'izao fotoana izao betsaka nefa ny varimbarina amin'ny zavatra tsy dikany isan-karazany nefa indreto izay miaritra torimaso mipitrapitra mangetahetanao, miakoky ao anatrehanao dia makasitraka Jesosy malala, makasitraka, misaotra Jesosy. Tsy hainay tsy ilobava mianandratra anao amin'ny avo indrindra satria tena hoe mamy loatra, mamy zany teninao zany dia makasitraka ray masina tsara indrindra. Makasitraka nanomezanao amin'ny mpanomponao mitondra zany teny masina zany. Makasitraka Jesosy malala nanomezanao mpanomponao namelabelatra satria tena mampahery anao. Makasitraka Jesosy malala nomenao andreo mpanomponao mitondra vavaka amin'ny firenena ho an'ny vavaka amin'ny fandaharana, fanomboana. Makasitraka indro zahay ray masina tsara indrindra mbola miakoaka anatrehanao, mbola hitalao ihany ray masina amin'ny firenenanay. Matoky zahay ray masina fa tena hoe amin'ny firenena izany amin'ny alalanay rehetra izay navahanao, amin'ny alalanay rehetra izay nikasihanao no milobava manandratra vavaka mitondra vilia volamena eo anatrehanao dia ho kasihanao izany firenena izany. Ho kasihanao ray masina ho rakofinao amin'ilay ranao sarobidy ray masina ho be ny loto, be ny zavatra ratsy isan-karazany izay tena mampahory izany firenenay izany tokoa ray masina. Karazana loto isan-karazany misy ihany mitory ny teninao, misy ihany manambara ny hatsaranao nefa dia misy ny mandray nefa misy ihany koa ny betsaka ihany koa tsy mandray mbola mahatonga firenenay latsaka lalina amin'izao fotoana izao. Betsaka ny aratsiana na ny aretina na ny tsy fankazao-kevitra na ny tsy fandriampahalemana. Jesosy malala atrehanao izany firenena izany, atrehanao ino ilay vilia volamena hoentinao eo anatrehanao. Tena hoe hitondrasana izany firenena izany eo anatrehanao dia tena hoe mba ho firenena ho anao tokoa n'izany firenena izany ray masina. Rakofy ray masina amin'ilay rano sarobidy satria tsisy maharombaka izay eo am-pelantananao ray masina. Petraka feny am-pelantananao na inona loza miseho amin'izany firenena izany dia matoky izay mifaniraka ny anjelinao anatrika izany rehetrarehetra izany ianao. Fa indrindra ny fianakavianao anay ao anatin'izany firenena izany ray masina dia tena feno fiarovanao tokoa, feno ny anjelinao masina navoaka na miditra na ny miasa na ny mianatra na eny amin'ny fivarotana eny na ny ao an-tokantrano inona zavatra toa eny fa nareo tsy manan-kialofana azy ray masina dia atrehanao izy ireny ireo fonja ireo amin'ny hopitaly isan-karazany ireo hiarany tsy fandriampahalemana ray masina atrehanao izy ireny. Ianao rery ihany any tenainay, ianao rery ihany antoranay, ianao ilay miantso anay, ianao ilay malala ny tenanay, malalanao, malala anay koa ianao Jesosy, malala anay koa ianao ray masina. Ianao ny azo nitarainana, ianao ny itondrasana izany vavaka izany, fa ninona vavaka rehetra nasandatra eto ray masina matoky sy mizy efa miaina ianao manatanteraka izay rehetra mahasoa amin'izany firenena izany. Dia ray saraka eto izay amin'izao fotoana izao Jesosy dia ny anjelinao masina ilay tovy manodidina anay tsirairay avy any an-tokantrano manerana izao tontolo izao misy anay tsirairay avy. Enay fa ena ny lera izay dia aminao anie mbola hiatrika ireny mbola tsy miatrika torimaso. Ao koa ireo efa mifoha Jesosy malala dia atrehanao ny tontolo andro misy ireny. Dia ny anjelinao masina hiaro ny torimaso tsirairay avy dia apetraka eo am-pelantananao izany vavaka rehetra nasandatra eto izany dia ataonao voninahitra ny anaranao rery ihany. Matoky sy mizy efa amin'izay tsirairay avy nanatrika teto tsisy na dia iray tsy hatsaboka izany azokao izany, tsisy na dia iray tsy nahatsapa ny herinao, tsy nahatsapa ny voninahitra, tsy nahatsapa ny valim-bavaka.
dia misaotra ray masina tsara indrindra ao voninahitra dia tolotra eo anao rery ihany. Dia adananao kosa ho anay tsirairay avy nanatriketo ary mitondra ny avaka rehetra, mitondra ny teninao ny namelapelatra dia ho tafy izany. Fanahinao masina izany dia alleluia, misaotra Jesosy. Alleluia, isaorantsika n'Andriamanitra zany vavaka matsiro zany a. Dia Andriamanitra ne hamaly fitia ananabavy Ama tao anatin'izay vavaka zay nentin'izay namalana ny fotoana. Dia izay koa milaza hoe tapitra ny fotoanantsika eto a. Ny fotoanantsika eto dia tapitra raha mbola tsy tonga any amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo anetindray antsika rapitso a. Dia ny fiarahantsika eto ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola mitohy raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao www.andramokaizao.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo Aki Radio a. Misy toteny isaky ny adiny 3 a amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao raha mbola tsy naheno hatramin'ny voalohany ianao a. Dia amin'ray amin'ny 4 amin'ny 7 ariva koa mbola misy a toriteny www.andramokaizao.com. Raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy ka sitrapon'Andriamanitra mbola veronina soamantsara tsika dia eo anetindray tsika rapitso a amin'ny ora tahaka izao. Aza adino amin'ny zoma mahafinaritra be fotoanantsika eto a. Ahemy fijona vavolombelona ianao anao toriteny akira isika dia samy tahin'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra ne isika rehetra nandray anjara teto androany a. Ranabaviana Fity Raratojo Ranabavy Ama dia tahin Jesosy dia mahereza daholo a. Alleluia, amen. Na misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany a. Ho an'i Jesosy a ny voninahitra, amen.